zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 am'zato teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 am'zato teboka 9 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina iarahanao amin'ny mpaminan'i Jehova mamadamory sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Jaona toko fahaika ambin'ny folo. Jaona toko fahaika ambin'ny folo manomboka amin'ny andinin'ny voalohany. Jaona toko fahaika ambin'ny folo manomboka amin'ny andinin'ny voalohany. Ahoana ny soramandry izay voalaza? Nanangana ny Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty. Aveko nanangana ny Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty. Andininy voalohany vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona manao hoe ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany. Ary Lazarosy anadany narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'ny Jesosy nanao hoe tompoko indro marary ilay tsinao. Ary efa rain'i Jesosy zany tsy ho izy sy ho fahafatesana no antony zany aretina izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tian'ny Maria sy ny rahavaviny ary Lazarosy aveko eto. Ary Jesosy tian'ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Asika tsara zay toy ary koa noho ny renin'i Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra andeha isika ho any Jodia indray. Hoy ny mpianatra taminy rabio voaingana teo no nitadiavan'ny Jiosy hitora bato anao ka ankany indray va ianao. Hoy Jesosy namaly hoe tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro. Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohiny izy fa mahita ny mazava n'izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitohany izy satria tsy misy mazava ao aminy. Izany no lazainy. Ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy matory Lazarosy sakaizantsika fa andehantsika amoa azy. Dia hoy ny mpianatra tamin'ny tompoko raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialany sasatra amin'ny toromaso no lazany an'izany no lazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy. Ary faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba hinoanareo fa andeha isika ankany aminy. Dia hoy Tomasy izay atao hoe koa Didimo tamin'ny mpianatra namany andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Ary noho ny tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina efarana izy.
levina firy andro hoe efatrandro zany izy. Ary Betany dia teo akaikin'ny Jerosalema tokony 5:10 stadio 3 kilometatra zany elanelany. Ary Marta amin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadainy. Ary Marta raha nandre fa tamin'ny Jesosy dia nandeha nitsena azy izy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'ny Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadaiko, nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao azy na inona no angatainao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, isangana danao aveko amin'ny 8:20. Ary Betany teo akaikin'ny Jerosalema tokony 5:20 stadio elanelany. Ary Marta amin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadainy. Ary Marta raha nandre fa tamin'ny Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'ny Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadaiko. Eno tsara zay a, raha teto ianao dia tsy maty ny anadaiko, nefa fantatro fa na dia ankehitriny zao azy na inona no angatainao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Iza miteny amin'izany? Marta. Hoy Jesosy taminy, hitsangana nadainao. Fa hoy Marta taminy, fantatro fa hitsangana ihany izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Fa hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Zay menao na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Dia hoy Marta taminy, eny Tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay tonga amin'izao tontolo izao. Enoy tsara indray manaraka. Ary efa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka nianso mangingina any Maria rahavaviny, nanao hoe, tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy. Fa Jesosy sy mbola tonga tao an-tanàna, fa mbola teo amin'ilay nitsenany Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapa alahelo azy raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka dia nanaraka azy satria nataony fanankany eo fasana nitomany any izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoerany Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Ary Jesosy nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanainy ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa nandevenareo azy? Dia hoy ireo taminy, Tompoko, andeha iza. Jesosy nitomany dia hoy ny Jiosy, akory ny abesahany fitiavany azy. Ary hoy ny sasany, moa sy ainy ity va ny manao izay tsy ahafaty andralehilahy ity? Dia vontondray ny fanahin Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy. Ary zoy izany sady nisy vato na rindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta nabaviny maty taminy, Tompoko, maimbo izy zao, efa efarana zay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va, fa raha iny ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesorina ny vato. Ary Jesosy dia nanandritra ny masony ka nanao hoe, raha eo misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha ianao dia fantatro fa miaino ahy mandrakarivo ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no ilazako izany.
mba inony fa ianao no nanirakay. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia nianso tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoa, dia nivoaka ny maty, nisy fehimpaty ny tavany sy ny tongony, sady voafehy mosarako ny tavany, hoy Jesosy tamin'ny olona. Vahao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny jiosy reo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy reo, nonino azy. Amen. Ahoana ny voalaza ny tantara? Rehefa narary Lazarosy, Jesosy tompo mbola tany Jerosalema, voasaika nitoran'olona vato teo. Betania dia 5 stadio, zany hoe 3 kilometatra mialany Jerosalema izany Betania zany. Asika treo 3 kilometatra. Teny zavatra nitranga nefa ao anatin'izay dia rehefa tonga ny ira hitany Maria sy Marta hoe Lazarosy ihany no anadansika, pamelolansika eto fa disy fanantenana tanteraka isika fa maty ilay olona pamelolansika, maty ilay andro ny ankinansika, very hevitra isika, iza koa no iraransika eo. Azonao tahaka ny vehivavy maty vady zany. Izy roa vavy tsy misy pamelona fa sy Lazarosy anadahany. Dia ataovy anaty saina ny fiainansika zao hoe izy roa vavy ny anadahany ihany mamelona azy fa mbola sisy manambady reo. Kanefa ao anatin'izany zavatra mitranga nefa dia nandefa iraka tany amin'ny tompo izy manao hoe ndana lazao Jesosy tompo manao hoe marary ilay tsinao. Iza tsara ho ny marary ilay tsinao. Miteny zany fa hoy ny tompo manao hoe tsy fahafatesana no antony io fa fanehoana ny voninahitra Andriamanitra. Fantaniana mipetraka tovy mafy aky mitehaka mafy. Fantaniana mipetraka maty any ve Lazarosy sasy maty izy, naleviny izy sasy naleviny izy, nefa ny tompo ny laza fa tsy fahafatesana ny antony io fa fanehoana ny voninahitra Andriamanitra. Izany teny zany rehefa nytenen'ny tompo dia nandefa ny tenina izy mba hasitrana azy. Aoko ho fantansika tsara fa nandefa ny teniny tompo mba hasitrana azy. Zany hoe na dia maty azy Lazarosy, teny ho any Lazarosy anabaviny zany hoe tsy fahafatesana no antony io fanehoana ny voninahitra Andriamanitra. Noho izany raha maty azy izy, ny tenin'Andriamanitra velona foana ny tenin'Andriamanitra. Halleluja! Velona foana ny tenin'Andriamanitra. Fa hoy ny tompo tonga ny iraka, tompo marary Lazarosy, marary ilay tsinao. Dia hoy ny tompo tsy fahafatesana hono hoe ny antony zany fampahirezana noho izy roa vavy zany. Izy roa vavy dia ny ray eo an-doha dia ny ray eo an-tongotra, tsy mbola niansola satria sy fahafatesana ny antony zany ka hafanehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Efa zatra mahita ny tompo manasitrana foana isanandro isanandro hoe ny olona velany dia mino sy fahafatesana ny antony zany fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Tena loka ny vavan'ny tompo io. Ary io teny io efa lasa ny alohalalana. Teny io tsara, teny io efa lasa ny alohalalana io teny io. Tsy misy mahavavany intsony na iza na izy. Maty any nefa Lazarosy, maty Lazarosy to tsy marina le teny. Raha olona hoe mitra voaka fivanana tsy miorina tsara ny finoany dia hoe
fotsiny le izy fa maty any Lazarosy ary nalevina izy sa tsy nalevina? Nalevina izy. Maty Lazarosy ary nalevina. Efatrandro izy maty. Nalevina tany am-pasany. Tonga amin'izay ny tompony teny Fampianarana, andao sika andeha hanenikany amin'ny Lazarosy fa matory izy. Everiny reto fa fialany sasatra mitory maso. Dia tsy nampaninan'ireo ihany. Andao fa matory izy. Dia miteny ny tompo hoe maty Lazarosy sakaizantsika. Ndao sika andeha ho any aminy. Dia ozy didimoana Tomasy ndao koa sika iara-maty aminy. Zany le fitiavany apôstôly zany. Ndao koa sika iara-maty aminy. Dia hoy ny tompo andao foana. Dia voateo ve anao tompo saika hitorabato dia rehefa mandeha amin'ny alina ozy izy dia misy fahazavana fa rehefa mandeha amin'ny alina tafotoana. Ndao sika andeha. Nahita anazy lavitra i Marta. Dia i Marta no nanam-pinoana voalohany. Dia dinio tsara fa misy zavatra zavaiko aminao. Nanam-pinoana i Marta. Ary rehefa nanam-pinoana izy dia hoy izy raha teto anao dia tsy maty ny anadahako. Nefa mino fa izay zavatra angatahanao amin'Andriamanitra iray na zao dia zao aza dia azonao. Eno sara. Iza no niteny an'izany? Marta no niteny an'izany. Nanam-pinoana izy sa tsy nanam-pinoana? Nanam-pinoana izy fa rehefa nielika izy levina ihany ny finoana. Dia azavaiko tsara na levina ny finoana. Rehefa nielika izy zany masarotiny amin'ilay olona sy tonga eto. Rehefa nielika izy dia levina ny finoana. Satria zao ny antony. Raha tetanao tompo tsy maty ny anadahako nefa mino fa izay angataona amin'Andriamanitra na izao dia zao aza dia azonao zany. Ahoana navaly ny tompo rehefa nahita ny finoana? Nivalin'ny tompo izy satria efa nandeha ny teniny aloha sy afatesina antony efa voninahitr'Andriamanitra ny olona efa maty. Teny efa nandeha meloha. Dia hoy ny tompo hitsangana ny anadahanao. Mamerina ny tompo zany eo hitsangana ny anadahanao. Halleluja. Eo tsara fa misy zavatra tsy azo sika aza mitehaka mihitsy aloha. Nanam-pinoana izy aveoko ihany. Azavao tsara ny sainao fa misy zavatra tsy azonao. Nanam-pinoana izy vao nahita ny tompo dia niteny raha tetanao tsy maty ny anadahako. Satria kosa ny tompo efa nampanantsona tany fa izy niteny hoe tsy fahafatesina ny antony fa nehoana voninahitr'Andriamanitra. Tsy izay le izy. Nefa aveo maty le olona dia nalevina efatrandro izy nalevina. Dia ny zavatra misy ao anatin'izay dia tahaka izao. Nahita anazy amin'izay Marta niakatra ny finoana. Niakatra ny finoana teo. Raha teto ianao sy maty ny anadahako. Nefa na androana izy ianao angataka amin'Andriamanitra iray. Izay rehetra angatahanao dia azonao avokoa. Dinio sara amin'izay ny fisapana ny finoany nampielika azy. Dia hoy ny tompo hitsangana ny anadahanao. Dia ahoana amin'izay le tsy finoana tao? Saola zay hitsangana izy amin'ny fisanganany maty. Fa hoy ny tompo tsangana ny anadahanao. Dia namaly izy fantatro fa hisangana izy amin'ny fisanganany maty. Dia hoy ny tompo anio raha ina anao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra. Dia zao ny zavatra misy efa mampo izy zao. Fa efa efarana ny andro. Dinio tsara zany fa misy amintsika ireo tratran'izany. Tratran'ny toko teny eto anao dia manam-pinoana. Fa rehefa maheno any ambadikany ianao resaka levina ny finoanao. Fa i Maria tao daholo ny olona namangy azy tao. Rehefa namangy azy tao ny olona dia ny zavatra nisy vona eny Maria hoe any Jesosy navelany teo ny mpamangy. Teny niazakazaka izy ny rifatra. Ary rehefa nirifatra izy dia hita ny lavitra ny tompo dia efa nirosaka ny ranomasina. Ireto mpamangy reto nay niazakazaka hoe sao dia ndeha ho any amin'ny fasana iny hitomany. Tsy mbola nisy olona hoe nanana olona
namagny azy tao an-trano ao anaty fahorindra ka andeha irefatra amin'ny alahelo andehany. dia le olona mpamagny azy indray a ny tranony tsy midy, ny olona teo nanidy azy Marie tonga dia anidy trano, Marta va tonga dia Marie iny le nanositra menaka ny tompo iny tonga dia niondrika, tompo raha teto anao tsy maty ny anadahako nefa fantatro fa na dia asaganao zao izy fitanao zay. Halleluja, halleluja, izy menao Jesosy Kristy efa mpanangana maty rehetra izy. Halleluja, halleluja. Sany tao anatin'ny sainy Maria, sany tao anatin'ny sainy tomany izy nahita azy ny tomany mafy tsy ireny tompo raha teto anao sy maty nadako fantatro fa nahasanganao izy dia vitanao zay. Mino zany sa tsy mino? Mino zany sa tsy mino? Efa sy mahavita miresaka so ny Maria amin'ny ranomaso tadidiny tompo hoe ty vehivavy ty le ohatry zao tsy manana ny tena aina nitsony afa sy Lazarosy. Misy fotoana ny tompo tonga ao an-trano zareo dia i Maria mihaino ny tompo eo fa i Marta mikarakara. Dia ny tompo miteny berena loatra anao Marta fa i Maria misafidy anjara tsara. Tonga dia nenkoka izy avy any gaga ny mpamangy rehetra izay nanaraka azy nahita niny any koa ny olona dia tonga nivoaka besaka any koa efa misy iny any. Tonga dia nenkoka teo an-tongotra ny tompo dia nitraka miaraka amin'ny ranomaso raha teto anao sy maty nadahako fa zao iza ny mino, iza ny mino an'izany. Nampanantenanao izy hatramin'izay hatrany amin'ny emany nampanantenany daholo tamin'ny sabata momba ny boka folonahy asika nampanantenany tamin'ny zavatra rehetra dia antaniko amin'izay nampanantenany sika fandroany ny tompo manatanteraka. Halleluja, asihoako kama. Halleluja, androany tompo manatanteraka izy androany raha volany sika zay nampahirezany fa zao ny zavatra misy hoy ny tompo androany atanterahany teny rehetra zay voalaza raha ny teny zany Jesosy tompo manao hoe tsy fahafatesana anao toy ny fiainanao io na dia somaky taza fa tanterahany zany tanteraka zany androany. Halleluja, sy mihandro ny fisanganany maty zany tsony hoe androany dia androany androany dia androany androany dia androany tsahekana ny fiainana amin'ny aran'i Jesosy. Halleluja, halleluja. Aza manao tahaka ny Marta izy ihany ny teny raha teto anao sy maty nadahako nefa fantatro zay angatana amin'Andriamanitra dia azonao dia hoy ny tompo isangana nanadanao efa fampanantenana zao no meno sangana nadanao izy indray no ny teny fantatro fa isangana nadahako amin'ny fisanganany maty fa efa maimbo izy zao fa i Maria vao tonga teo tonga dia raha teto anao sy maty nanadahako zany hoe misy fotoana miady anao avelan'ny tompo mitranga io zavatra mitranga io fa ny teny fikasan'ny tompo efa nalefany mialoha sy mahazo tanterahany iny. Halleluja, halleluja. Na inona zavatra misy sy mahazo tanterahany tompo izay zavatra efa nolazainy na tamin'izy na tamin'izy ianao zay tonga eto na olom-baovao ianao na eo vita batisa rehefa miteny ny tompo nandroany azy tsy mahazo tanterahany zany tsy fahafatesana ny antony amin'ny fiainanao io fa nahoana ny voninahitran'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Arabaona manakaka anao voavozy isika hoe
voavozysika hoe fahamonjena ho an'ny olona tongeto sy mainsy miova amin'ny fiainany ny ara-pananiny rehetra ny trosany ho efaina zay rehetra olana rehetrarehetra mety mahafaty ho velona avokoa zany andrany. Halleluia. Afatra ny tompo tia raha mafiara amin'ny fanekena tsy tokony izany tokoteny fa ny tompo ny teny hoe tia tokoteny entina dia zao lazaina avy amangen'ilay olona ao amin'ny androany. Halleluia. Fangen tompo sika. Aleo asina hira anankiray.
azy any be ny tompo efa nalala fa manina Lazarosy mbola narara aloha dia inona ny tenina alefa ny aloha tsy fahafatesana ny antony fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra kanefa nanina ihany Lazarosy maty izy fa efa nandeha melohan'ny fahafatesany ny tenin'Andriamanitra nefa dia aina ho azay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra na maty azy Lazarosy dia tsy ho potika mihitsy satria efa nisy teny mialolalana ny fahafatesana hoe sy fahafatesana no antony io fa fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra dikan'izany raha misy olona eto masapa tanteraka mihitsy fa ao anatin'ny fahafatesana ny ara-panahana na ny fidiram-bolany na ny vavaka ataony sy mirehatra sony ao anaty fahafatesana tanteraka mihitsy fiainatokantrano efa ray volana teto ary tamin'ny sabata teo efa nampahero hoe tany amin'ny malotany azy an'le boka fololany ny tranony teny fotsiny eny lavitra eny ozy izy le boka ny teny tompo zanako Davida mamindrafo aminay dia ozy ny tompo tana miseho ampisorona lavitra fanondroany ny tompo amango ny ty fiaran'ny fanekeny tsy eto halleloia mety ho ray minitra ny fandalovany eto fa vitsina lafo zany aza manana finoana tahaka ny makita hoe raha teto anao dia tsy maty nanadahako fantatro fa tsy misy zavatra tsy hainao angatahana amin'Andriamanitra ray na an'io dia nio aza dia azonao mbola nino ihany izy teo fa rehefa nyteny amin'izay ny tompo nahita ny finoany niakatra dia niakatra ihany koa ny tompo dia hoy ny tompo tamin'ny anio dia sanga ny anadahanao dia ahoana indray tonga dia nilaviny asika tonga dia nilaviny hoe efaefarina zay no nafaty azy ary fantatro fa hitsangana izy fisanganany maty nefa hovina ilay fisanganany maty teny Jesosy atongavana mary tamin'ny fotoana io anio fa hianina kosa vao nahita azy Maria tonga dia nitomany nahita azy tompo raha teto anao sy maty nanadahako raha teto anao tompo dia sy maty nanadahako fa zao tsara ny tenany nitraka izy an-dranomaso mijerany tompo fa vitanao ny manangana an'io nandroany azy halleloia fao nahita ny ranomaso ny rosaka izy dia nangovotra ny tompo fonto ny fanahany ary tao anatin'izany dikan'izany hoe nalahelo ny fanahany dia nijery ny Maria izy hoe ity vehivavy ity isaky manan-javatra zaho foana ozy ny tompo omeny amin'izao fahoroiny zao be
dia hitomana izy angataka zavatra amiko dia sy omeko ve fa nitomany Maria ka teto ianao sy maty ny anadahako nefa fantatro fa nio dia hainao manangana azy dia hoy ny tompo andeha izaho dia hoana andray izy Marta finoany Marta mivadibadika be efa maimbo izy olany dia ho any am-pasana indray na rano andao izaho dia hoy izy Maria andao andeha ho any am-pasana nanaraka daholo ny jiosy rehetra i Maria tonga dia nanana finoana hoe na zao dia zao aza ny fiainako ho fainy Jesosy dia hainy zany Andriamanitra nofo rehetra izy sy misy zavatra mahagaga zay tsy hainy atao zany ravana fa androany dia androany tonga dia ho vaniny ny fiainanao aza mivadibadika intsony aza mivadibadika intsony fa ny an'ny tompo tonga dia tomany andao izaho vao nahitany Maria zay mahatsara n'le mahafoy fa ny fahatanterana ny voninahitr'Andriamanitra sisy ary le fahatanterana hoe sy fahafatesana ny antony io ianao mety mijery ny fianao dia ozanao hoe tsy misy hevitra ny aniko e fiokotona zay tany amin'ny fivavahana taloha tany ianao tsy misy hevitra fa ato anao androany misy hevitra be dia be ny fiainanao halleluja 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 sy fampanantenana fosiny akory zany sy fampanantenana fosiny akory zany ary sika sy mitoran'izany izy eto Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona torenysika zavatra nahagagana dia zao afaka mahazo toerana tsara nareo dia mihaino dia mifantoka tsara olona efa maty efa trandro hoy Jesosy tonga teo amin'ny fasana andao izaho dia hoy Marta efa maimbo izy mbola misy foana ny maha-olombelona eritreritra ny maha-olombelona fa sy tena mifantoka amin'ny finoana tsara asika dia izany ny mavoany ankamaroany amintsika matetika mbola misy ihany ny eritreritra maha-olombelona hoe zavy dia ohatra zao zavy dia ohatra zao zavy dia ohatra zao zavy dia ho tonga amin'izany tonga amin'izany anao raha manangana anao fahafatesana Jesosy androany raha manangana anao fahavelomana am-pana fahavelomana amin'ny ara-nofo dia ho tonga fisanondratony anao amin'ny anaran Jesosy halleluja halleluja efa nisy ny teny hoe sy fahafatesana ny antony fa inona fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra efa nisy zay teny zay zany hoe efa lasa nentiny lazarosany am-pasana le teny ary efa norenany Maria lay teny hoe tsy hafatesana tokoa ny antony zany nijerena ny tompo tsara sady nitomany namerina ny eritreritra hoe nilaza ianao fa sy fahafatesana ny antony io fa fanehoanao ny voninahitra nefa maty ihany anadahako efa trandro zay mafy zany hoe olona miboboika ny ranomasy sady miankoka mandoalika traka ohatr'izao mijery ny tompo mieritreritra n'izany sany no tonga ny tompo ny tomany ianao milaza sy fahafatesana ny antony fa voninahitr'Andriamanitra nilaza tamin'ny olona rehetra zay fa sy fahafatesana ny antony voninahitr'Andriamanitra nefa mbola maty ihany izy hoy ny tompo andao izaho any amin'ny fasana tia ny tompo afampahafantarina hoe ny zavatra rehetra lazainareo ane sy misy zavatra sy vitako e aza mijery olany nareo fa zany jereny fa vao mierika nareo dia Marta aty nareo mijery aleo izy andeha moramora nandeha mafimafy fa mety marary izy aza findra aminao ny aretiny fa ny fahavelomana ny raisinao androany dia zao zavatra nitranga tao anatin'izay andao izaho andao any am-pasana tonga teo
fasana ny tompo dia nivavaka tamin'Andriamanitra ray tokoa. Noho ny aminao Andriamanitra no anaovako an'izao. Aleo ny vehivavy iny tonga dia apetraka fotsiny amin'izay petrahany ihany fa tsy vela manelikelina. Tonga dia mipetraha fotsiny. Zahay tsy ano izay teandrainy aretiny dia mijery azy. Fa izay tean'ireo fahavelomana dia tsy mijery. Asika ve riska ihany koa ny apôstôly, fahasahina lehibe ny apôstôly izay tonga dia anokatra ny fahasana avy hatrany. Zavatra tena enjana be zany raha fianakaviana. Hoe raha misika zao tonga dia hoe tsy miera akory, tonga dia nokasokatra fahatany fasana. Mafy zany sa sy mafy? Dinio ny finoany apôstôly, riska be zany hoe fahasan'olona sy fahasanao andeha ho sokafanao. Andro fianakavianan'ny Maria, fianakaviana azy avy any amin'ny rainy ihany fahasan'io. Hitamaran'olona be dia be io fahasan'io. Ny apôstôly izay sy tompony sy nandona ny ariary tamin'io andeha anokatra azy. Mafy zany sa sy mafy? Finoana zany sa sy finoana? Sady mijery ny tompo ro Petera ny bata vato, satria ozy ny tompo esoro ny vato. Sady ny bata vato mijery ny tompo ohatr'izao. Natahotra hoe raha tratra ny fianakaviana amin'izao tonga dia voakapoka ny boiron. Asika mafy zany fa ataovy anaty saina miaraka amin'ny tompo sy zavatra mory fa zavatra donadona daholo. Ary finoana sy zavatra finoana hoe finoana tena hoe finoana kelikely miaraka amin'ny tompo zany, fa finoana matanjatanjaka zany. Halleluja. Ny anarany sikety efa niteny tompo hoe raha manana finoana tahaka ny voasinampina hoe teny amin'ny voaroy azo rey findrany ny ranomasina dia anaiky anareo izy. Fa ny tompo tonga dia nampiasa finoana, sady ny batavato ozy ny tompo esoro ny vato. Sady ny batavato ry Petera nijery tsara any tompo hoe raha nitratra ny tompo ny fasana dia voakapoka amin'ny poiron na voakapa amin'ny zava-maranitra. Asika i Marta mbola mizingizina efa maimbo izy. Aza mba manana finoana ohatran'ny Marta mivadibadika. Efa maimbo izy. Maria mbola miteny vitan'io. Ngamba ny sy adiny mpiravavy vitany fa mangina anao. Efa hita daholo ny fahagaganana ataony tamin'izay nalehany rehetra nanarahako anazy. Vitany fa ianao mangina. Esoro ny vato, tena esorona ny vato. Dia ozy Marta maimbo izy zao. Teo anatrehany jiosy rehetra izay nanaraka ny Maria no nitenenany tompo manao hoe Lazarosy mivoa. Dia nanino Lazarosy? Sotisoty izy mivoaka tao niaraka tamin'ny fehipaty. Halleluja, halleluja. Fa fatra fito ny tanany sy ny tongony sotisoty izy niala tao, satria ny tenin'Andriamanitra nandefa ny teniny izy mahasitrana azy. Ary ny teniny tsy miverina amin'ny rasy matanteraka izay rehetra na nirany azy. Halleluja. Mino an'izany ve sika? Ao anatin'izay dia hoy ny tompo nandidiny apôstôly, vao izy dia velao andeha. Dia nivany Lazarosy tsy maimbo araka ny filazan'ny Maria azy, sy maimbo araka ny voalazan'ny Marta azy, fa tarehy vaovao, volo vaovao, endrika vaovao no hita tao. Iza nanavao azy ary olona efa maimbo, iza nanavao azy? Ny tenin'i Jesosy nanavao azy ravany. Andro aza teny zany tonga aminao, miala ny vato eo afiainanao, misangany anao ho avozin'i Jesosy fiainanao rehetrarehetra. Any anao Jesosy avy a Nazareta, tanteraka aminao zany. Halleluja.
Halleluja! Ozy am'ilay olona marary tonga eto saona dia efa manao mouvement manieretina zay sy vitanao esorony solomasonao satria na ny antony ny mateny ampasana efatrandro raha vitan'ny tompo andalo eto dia imasokelinao io ve tsy vitany nanina ny mbola saromana solomaso ihany tonga dia esoro io raha mihinanao firony olona isaka ny sabatsika firony olona manao solomaso ny sitranaty farafakeliny matratra 5 na 7 ny olona mino inona zany nanakany any Lazarosy tao vato androany afaka ny vato androany tompo ilaza aminareo hoe mivoa misasany na sapa fiovana fa misy ny sasany mbola sy ny serovonahitra Andriamanitra fa androany ny tompo mivantana misy ilaza aminao eto mety tsy ho fantany anaranao mety tsy hanona ny anaranao izy raha nonon'izy hoe Stefana na Zulelia na Fity na Jeo mety ho be dehibe no ateneny fa mety ataony olona ataony hoe ankapobeny le izy raha vao miteny fotsiny izy dia efanao zay lazay ny finoanao ve tsy finoana iakaidina tahaka ny Marta miakatra midina fantatra fa zay angatanao raha tetanao sy matiny anadahako kanefa raha ankehitriny mangataka amin'Andriamanitra iray anao sy misy zavatra tsy hainao atao dia hoy ny tompo isangana anadanao ka izy rehefa maimbo nidina ny finoana ny finoanao ve afaka tsy ampidinao mihitsy ianao ve afaka mirehatra foana any amin'ny many ve afaka mirehatra foana nareo ny lela rehetra ve afaka mirehatra foana halleluja ny fiainanao hatramin'izay tsy nety niova ozy anao mba nivavaka ihany taloha fa na tsy nety niova mihitsy ny fiainako mandeha ny tokoteny dia mahery anao ampiasain'Andriamanitra fa fiainanao tsy miova mandeha ny tokoteny rehetra nandeha ny tokoteny boka folona tamin'ny sabata za moa vao miditra sy mainsy mananatra rehefa avy eo ny tokoteny vao miditra ny boka folona lavidavitra ery tompo mandao sy ny mpianana satria maloto dia niteny tompo mamondrafo aminay tiany io tsara boka sisy rasany tongotra fa tongony ansasany tongotra sisy feno fery avy any an-tampondokatra any am-paladia sisy rasany tanana fa bongobongo daholo reto miaraka izy folona mba ny ansony tompo ery lavitra ry tompo mamondrafo aminay fa hoana ny lazainy tompo madiova mankanesa any ampisorony misy eo any ampisorony tena velan'ny tompo nandeha tany riavana nijerean'ny tompo teny an-dala ny finoany le boka hoe
olevina sa tsy olevina jereny tompo teny an-dalana olevina sa tsy olevina finoany reto boka reto rehefa nandeha ohatr'izao ny boka naniry ny tanany eno tsara aloha aza mitehaka aloha rehefa nandeha izy tongony kely sisa naniry ny tongony afaka nandeha tsara to tsy marary jereny ny tongony sitrina tsara ohatrany any olona jereny ny tanany lasa nisy rasan-tanany manontany rahalahy manahoana ny fahitanao anahy mbola misy olatra be ve manahoana ny fery nanjavona ny fery teny mbola eny lavitreny fotsiny zany ery lavitra be riny boka amin'ny teny raha mety anao mahay manadio anay teny an'olona mbola lavitra zany fa ny anao teny mivantana ny amin'ny taolamainy finoany zany Ezekela nentina tamin'ny loasa feno faty loasa mpaty feno taolana maina dia maina ny taolana ary raha maina dia maina ireo taolana ireo ny zavatra nitranga dia tahaka izao hoy Andriamanitra ry Ezekela mamina ny amin'ireo taolana ireo hoe ry taolana tambarinareo fahoana aty ny taolan-doha ary ny taolan-tratra ary ny taolan-dranjo ary ny taolan-tanana fa nohony amin'ny teny izay nasain'Andriamanitra naverina Ezekela mpaminany ny fanatona ny taolana sa sy ny fanatona ianao veresy lahatra falebiazan'Andriamanitra halleluja ilay taolan-dranjo averiny niazakazaka nanatona ny taolana namany ilay taolan-tratra nanatona ny taolan-doha tonga dia nirafitra hatrany ny taolan-tanana nirafitra ny taolana maina dia maina efa taolana mikarepodrapoka nefa nohony amin'ny tenin'Andriamanitra nasainy naverina Ezekela mpaminany dia tanteraka zany ravana tamin'ny taola maina azonao ve ny tsiko lazaina aza mbola mitehaka aloha fampijoro anaty sainao fa nitehaka foana ny mahazatra anao fa ny sainao fa tsy mandray mihitsy ny taolany Andriamanitra niteny tamin'ny Ezekela mpaminany nandeha tamin'ny loasa feno taolana maina dia maina ireo misy fanantenana ve ny avelomany zany io dokotera manampaizana misy fanantenana ve velona zany tsisy misy olona mamadika mibata razany reny entiny zareo an-trano reny aretantory mbola velona ve sy tonga any sa tsy velona tsy velona fa tsy maintsy averina any am-pasany fa rehefa tonga teo Ezekela mpaminany dia hoy Andriamanitra mamina ny amin'ny amelomana hikambanana ireo taolana maina dia maina ireo fa naminany izy hoe ry taola maina dia maina ifanatononareo taolana avy any taolana very avana taolan-dranjo avy any dia azakazaka anaty taolan-tratra avy any ve dia azakazaka anatona ny taolan-doha fa erin'iza nanana ny raha taolan'ireo ny azakazaka sa mifanatona amin'ny taolana namany avy herin'Andriamanitra inonao ve zany herin'Andriamanitra zany inonao ve fa lehibe ny Andriamanitra zay tompony fiarahan'ny fainakeny io tompony fanaovanjiko sy fanakamasina io inonao ve fa lehibe ny Andriamanitra ao
ianao mbola velona tolamaina dia hoe Andriamanitra mamina ny aminy hoe misy nofo sy ozatra ary oditra dia hoy Ezekely ry tolamaina izay efa voatambatra misy ozatra nareo dia misy nofo ary misy oditra tanteraka zany sasy tanteraka noho ny amin'ny tenin'iza noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay netiny mpaminany Ezekela dia tanteraka zany mamina ny indraiky Ezekela mamina ny lazao amreo efa lasa olona izy amin'izany fa mbola matory sisy fofinaina mamina niny amin'ny fofinaina amin'ny rivotra efatra fazantany efatra amelombelonan'ireo anome fofinaina azy naminany Ezekela hoe aoka izy fofinaina amin'ny rivotra efatra avy any amin'ny fazantany efatra amelonanareo sy anome fofinaina anareo velona le olona sasy velona iza matsapa masapa fa moramora koa amin'Andriamanitra nanangana amin'ny tolamaina zay efa maina dia maina noho ny manangana ny fiainana ianao ve sy masapa hoe tolana maina dia maina azy nasangan'Andriamanitra haina ary ny fiainanao hain'Andriamanitra manangana ny satsy hainy miaikin'Andriamanitra avy ianao sa tsy maiky tsy misy zavatra tsy hainy atao ny olona mino dia miaikitra ohatra hoe zany aza tolamaina mety hatramin'izay ianao ny andro ny teny fikasana hoe soafatesana ny antony io mafaneona ny voninatr'Andriamanitra fa androany ho tanteraka aminao zany halleluja tolamaina aza sitrany io masikelinao io ve sainy manasitrana an'io nasitrana azy ny ampiasanao ve sy hoain'Andriamanitra aiza ny finoanao zavatra mangesy lahatra avokoa ndray andro ny tompo rehefa nandeha tsy nonao tsara fa ny Maria sy Marta ilay andro ny ankina ny deliana dany mba ny antany ino ny matsy mora zany sa mafy kanefa na efatra andro tao ampasany io iza maniry ny asan'Andriamanitra vilenta amin'ny fiainana hijina ny fanan'Andriamanitra ao anatiny iza ny maniry ho voakasika ny Jesosy Trompetra aiza ary ny finoanao ndray andro ny tompo rehefa nandeha nangoraka ny fony tompo nahita hoe ry vehivavy ry zanany lahatokana efa tanora-pamelazy ny maty fotoana sy maintsy afatesana io inona ary ny tokony ataoko nangoraka ny fony tompo nahita n'ilay mpitondra tena ny zavatra n'izy tamin'ilay mpitondra tena dia tsy nalala ninninona fa tao anaty sainy dia andeha ho aizy andeviny tahaka n'izany ny fieritreretanao tsy misy zavatra fantantrao ankoatrany hoe zao ny fiainako zao ny fijeram-bola ny vadiko isam-bolana zao ny fijeram-bolanay nefa androany miova tanteraka zany izany raratra kazikazonao rehetra zany tonga dia miova tanteraka zany efa lasa olom-baovao ianao zao dia miova ny fisainana miova ny fitahian'Andriamanitra miova ny lalaka ilay anao halleluja zavatra misy vao nahitan'ilay vehivavy ny tompo dia nalahelo ary nalahelo izy dia ozy izy tamin'ny mpandevina ampidino ity
vatampaty ty trano vorona ty ozy izy na vatampaty nampidino sokafany fatana zazalahy tanora atao zanaky le mpitondratena mitomany izy zay tantany olona andendevana io no ny ankinany io mpitondratena raha oarina amin'ny fiainanao io zavatra tena iankinanao amin'ny fiainana mihitsy amin'ny sy fanasitranina voalohany sy fananganana voalohany ataon'Andriamanitra. Halleluja. Na ilereny ohatra ny ondrika ohatry zao nandeha mitraka faly izy nankininy teo amin'ny tratrany le zanany tsangana ndray niverina ndray ny tokony hoe le mpamelonay maty teo le fanantenako fa tsy misy nitsony iny fampitena amin'ny fiaina efa niakizaitoko nefa lony amin'ny Jesosy na dia nandaloka amin'itra azy izy teto natsanga ny zanako ny vany olako iny zavatra tena nantenaiko iny metsy le olana tena sy vavako iny misy voakasika. Mino ny fahaizan'Andriamanitra ve sika iny zavatra tena olana iny misy tany ny voakasika nary ny lanitra sy ny tany io ranomasina manonja be io aza hay hamany olana ohatry zao ve tsy hainy inao mbola velona mbola misy fanantena be lehibe ny fiainanao faly ve marisy Marta velona Lazarosy faly izy tsikitsiky foana satria ilay andro ankinana efa mateo velona ndray ilay mpamelona azy teo sola zaiko aminao ho aveto ny tompo androany manitra ny 1 minitra fotsiny. Baiko fotsiny nomeny tompo izay teneniny io dia teneniny fa zao amin'ny olana anao io sarobana tsy mety miva io mino venao any misy izy kasika any amin'ny zavatra efa maty na amin'ny ara-panahy zany na amin'ny ara-nofo any misy izy kasika any amin'ny aloman'i Jesosy Kristy anao. Halleluja. Mino an'izany venao asandrato ary ny tananao isaotry n'Andriamanitra ikany amin'izany teny zany. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 am'izany teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 am'izany teboka 1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasanantsika rehetra tiakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina iarahanao amin'ny mpaminanin' Jehova Mama Damour sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy.
zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina.